Afakely ny fandalinana sy famakafakana amin'ity indray mitoraka ity satria teny iray tsy dia mahazatra ny sofintsika loatra nefa tena misy vokany eo amin'ny fampiarana azy amin'ny fiainana no ndeha ho fantarina. Ny minimalisme io indray no masaka atolotra an'io. Manazava misimisy kokoa ny mahakasika izany Ramatoa Mino Rakotozandriny. Reny iray nanao fandalinana manokana ny manodidina io fomba iray everina ho mitondra fahatsaram-piainana kokoa io. Minimalisme zany dia fomba fiainana na fomba fisainana hafa manoloana ny hoe te hanana zavatra betsabetsaka hatrany foana. Izany hoe rehefa misy voambolana zany izay nadika tena amin'ny voambolana teny vahiny hoe vitsy no tsara. Manana vitsy ianao fa zavatra tsara ary ao anatin'izany hoe manao zavatra vitsy ianao fa tena manao tsara ary mba tonga avy amin'ny zavatra io dia fantaro ny zavatra tena manandanja aminao. Izany hoe be dia be ny zavatra afaka ataonao amin'ny fiainana, be dia be zavatra afaka hanananao vidinao amin'ny fiainana fa inona no tena manandanja aminao amin'izay zavatra ireo dia fantaro eo dia alao esory izay ambiny izay mety hanananao hatrany nefa tsy ilainao izay mety zavatra hoe ataonao nefa tsy dia mitondra inona zavatra fahombiazana kokoa aminao dia eo zany ilay hoe minimalisme vitsy no tsara. Ny anatin'ny minimalisme zany dia ohatrany hoe manana vitsy fa tsara dia alao izay tsy ilainao akory ao amin'ny zavatra ilainao dia afaka varotanao reny fa mbola afaka varotana, afaka omenao olona. Ilay zany dia mila fantarinao hoe inona ny zavatra tena miasa aminao ao an-tranonao satria be dia be ny zavatra misy ao an-tranonao ka tsy ilainao, tsy ampiasainao akory fa misy dia mipirinao dia telo taona aty aoriana ianao mijery an'ilay izy dia hitanao hoe way efa izany nananito dia be dia be ny zavatra ohatran'izay dia nefany mila fantarinao hoe inona ny zavatra tena ilainao dia raha fa fotsiny ny anananao dia maivamaivana kokoa ny fiainanao ohatrany hoe mora mandroso kokoa ianao. Marina fa Ramatoa Mino Rakotozandriny dia mipetraka any ivelan'i Madagasikara. Saingy kosa amin'izao fandalovana eto an-toerana izao dia tsy mety ny eritreritany raha tsy nizara manokana ho an'ireo malagasy sy vahiny monina eto ny tombony azo avy amin'izany fampiarana ny atao hoe minimalisme izany tamin'ny alalan'ny konferansa narahina ady hevitra izay natao teny amin'ny maison Jean Laborde à Vaotselakory izay. Quand on n'est plus dans le avoir plus, en fait on achète moins et on achète mieux parce qu'on se rend compte que quand on achète mieux, quand on achète de la qualité, en fait ça dure plus longtemps et au final on économise. Là c'est le séjour de Rebecca, c'est une américaine, vraiment au pays de la surconsommation. Et elle n'a que voilà, un canapé et une table basse. Dans vos ordinateurs, il y a sûrement des fichiers que vous n'utilisez plus, des photos, dans votre téléphone, les contacts, les emails. Les emails, c'est vraiment voilà, des choses énergivores parce qu'il nous faut voilà, des gros serveurs partout dans le monde entier pour les stocker. Et quand vous gardez 40 000 emails inutiles dans votre boîte email, en fait, ça consomme juste de l'énergie quelque part. Et forcément, c'est pas écologique. Ho fanamafisana izay voambara dia indro reny iray izay nahita tombony tamin'ny fampiarana no mitondra ny fanazavana. Ilaina tanteraka ilay izy ary amin'ny fiainana andavanandro zany no anahy dia tsy mety raha tsy minimaliste satria be loatra ny zavatra sahanina amin'ny fiainanao atokantrano ohatra dia raha ohatra ka tsy misy entana be dia be ao an-trano dia sarotra be no ny fanadiovana aloha indrindrindrindra zany no lasa mora be fa mora koa zany mahafantatra hoe inona ny anananao dia inona ny tsy anananao rehefa minimaliste ianao dia amin'ny resaka ara-pahasalamana koa zany efa niova ny fanafody ampiasaina minimaliste satria fanafody anankiray mahavita mitsabo fery, mahavita mitsabo vonto, mahavita mitsabo ratra, mahavita mitsabo maika izay ny ampiasaina izany ary izay zavatra izay zany dia izanay amparitaka sy ampitaina dia io zany fanafody gasy ny ampiasainay ohatra hoe huile végétale na huile essentielle ary dia ny huile essentielle koa azonay ampiasaina zany eo minimalisme atao ranomanitra. Afaka mba zavainao zay hoe inona ny tena natonga anao hoe tena lasa nampiatra an'izay satria misy zavatra be dia be zany teneniny teo hoe formation
tutorina sy rehetrarehetra inona tamindreo tena nanampy anao na tonga anao hoe tena lasa tena nanaiky mihitsy sa tena ilainao fiainana le minimalisme nahitany fiainan'ireo olona ataoko hoe tafita tamin'ny fiainana lasa lavitra be zany a dia zareo zany tsy mandany andro amin'ny zavatra matérialy zany dia ny efa diniana ilay izy dia marina tokoa satria be loatra ny zavatra sanina mavita zavatra be dia be kokoa ianao rehefa vitsy ny entany eo ampelantanana io satria ianao mahay mamorona mahay miaina amin'ny zavatra misy eo ampelantanana fa indrindrindrindra mavita zavatra ary manana safidy kokoa ianao rehefa tsy manana zavatra be da be manana safidy ianao amin'ny zavatra tianao atao manambady ianao mananjanaka tsy mipelaka olana teo amin'ny tokantranonao ve le fampiarana le zavatra ny anaranao ohatrany tovidira zay rehetrarehetra satria zay tia mizara ihany koa dia zay zavatra iverinay fa tsy ilainay zany a amin'izao fotoana izao dia tonga dia zarainay dia sady mahafaly ny olona le izy a voalohany indrindra fa manarakarak'izay manamaivana anay ihany koa ahafahany mandroso amin'ny sehatra lalindalina koa safiditsika tsirairay avy le izy fa afaka miteny azy zany amin'ny fampiarana nataoko fa mora be ny fandrosoana amin'ny lafiny rehetra rehefa tsy dia misy zavatra zany hoe tazany maso satria mavesatra ihany zany le izy na ho an'ny maso ny fitaintainana koa miaina satria rehefa tonga ohatranao mpangalatra dia tsy hita hoe inona ny alaina satria tsy dia zavatra firy ao an-trano zany hoe mitony kokoa zany ianao rehefa tsy dia manana entana loatra entana zany no tiako resany zany amin'ny minimalisme fa mitovy ihany koa ohatran'izay ihany ny zavatra atao na ny boky ara indraindray ianao manana boky be da be nefa tsy voavakinao koa le izy a dia mandra-pamakinao anazy dia azonao amina olona le izy na olona etsy andaniny koa dia nahavita nanoratra boky mihitsy ity mpandalina iray ity ny amin'ny traikefa izay noratoviny nanoratra boky zany a mamoa minimalisme ny lohateny a momba ny minimalisme izy io a momba ny mitantarany hoe inona ny minimalisme inona ny tombontsoa azo avy amin'io a dia ahoana ny fampiarana anazy a amin'ny fiainam-pianakaviana dia sady tantaraiko koa moa zany a ny fandrosoko tamin'ny minimalisme le izy zany a tsy dia tena hoe zany no tonga dia hoe hanoratra boky fa maison d'édition tany France no nanatona anahy dia hoe ianao ve afaka manoratra boky a momba an'io a lohateny a ampahafantarinao ny olona efa nandritra ny 7 taona io dia zay no nampatonga an'le izy be da be mihitsy zao a ny olona tonga saina amin'ity hoe minimalisme ity satria tena mivampitona antsika zao mihitsy le hoe mihazakazaka lava dia asempotry ny entana be da be dia afaka mandeha amin'ny internet a dia feno a ny olona miresaka momba an'izy io ary ny nahy manokana moa zany dia amin'ny marem-pianakaviana anany tena iresahako anazy fa misy olona ohatra ny hoe olona te manana fotsiny izy a kitapo dia ao daholo ny entana matona dia mandeha tety tany izy a dia zay ny anazy ny ainany an'le zavatra fa feno karazany mihitsy ao amin'ny internet eo le izy zany le minimalisme tsy fiainana hoe tsisy ninona ao an-trano fa le izy hoe vitsy no tsara fa le amin'le vitsy zany a hoe inona ny zavatra ilainao zavatra ohatra hoe zavatra ilaiko zao nefa mety hoe tsy ilain'ny olona ao an-tranoko a sady misy a synthétiseur no misy piano raha misy olona zao avy amin'ny fotsiny dia hoe zany ve dia minimalisme manina misy clavier anankiroa ao an-tranony fa le izy a ny anankiray ampiasain'ny vadiko satria izy mampiasa synthétiseur ny na piano no ilaiko a dia samy manana ny zavatra manandanja aminy io a dia zavatra ilainay nefa reo dia tafiditra tsara zany reo ao anaty tranonay a ary anaty minimalisme le satria zavatra miasa ny zavatra tena tiako resana koa momba ny teknôlôjia dia tsy hoe tsy anatina teknôlôjia itsony ny olona minimalisme fa le izy mivadika mihitsy ary ny rasa satria ohatrany hoe ny téléphone smartphone zao dia tena zavatra tian'ny minimaliste mihitsy ny famaninina satria ao anatin'iny daholo na ny famataranandro na ny fakana sary na ny firesahana amin'ny olona na ny inona koa ny réveil matin ny be da be ny zavatra ao anatin'ny zavatra ray iny fotsiny dia be da be zany zavatra afaka miala ao an-trano soloany zavatra iny ary dia zay fotsiny le izy zany hoe inona zavatra ilainao dia
anananao iny a de zay fa tsy hoe satria aho minimalista dia tsy anaraka ny teknôlôjia intsony. Fandalinana ihany no nentina tamintsika teto fa anjarantsika kosa ny mandray na tsy ny amin'ny ho fampiarana izany. Miazakazaka ny fiainana feno zavatra ao an-trano mandany fotoantsika mikarakara ireo zavatra ireo de mila tsorina ny fiainantsika de ahoana zany eo zany le minimalisme no tonga hoe ahoana ny anatsoranao fiainanao mba anananao fotoana bebe kokoa anaovana ny zavatra tianao irahana amin'ny fianakavianao.